Non abbiamo la nuova premierisation. Qu'est-ce que le premierisation? C'est le ramurafuni na tsiro akoho. Akoho inona? Akoho tamatrano angamba. Aiza akoho? Ça c'est le nouveauté goûter premier. Atovo milay. Mapodiny very yo. Sarole milay atovo milay. Atolotry ny rimage ho anao. Torakey hitanao ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary misy eo nandrisy ny herinandro isaky ny asabotsy. Lasso tellement sy fédération malagasy ny athlétisme manolotra anao tellement semi-marathon andiany fahatelo totosaina eto Antananarivo ny alahady 4 martsa ho avy zao manomboka amin'ny 7 ora maraina isy ny semi-marathon 1.20 kilometatra 10 kilometatra ary azakazaka ho an'ny ankizy dieny zao amboariny fotoana dia ndao ifanotrona ndao iorakorake isika iray. Ona rapoleza avy nikitsana nikitsana be mihitsy aho nareo aza manao kototo mihitsy eo amin'io entraînement io miankina amin'io no avintsika hoe makany faritany sa tsy makany petrala alohan'ny tenena lalo za miteny voalohany ahoana moa zany fomba nylaisan'ny tsy manao échauffement zany alohan'ny anaovana azy ka tamin'iny tsy maintsy manao assauffement aloha laisany alohany anaovana azy kaliza any izy zao mifandeha an'izy président tadabe daholo ny kofo bay vao tonga dia matitra nefa ny efa hanomboka tsy afaka manao échauffement ntsony fa tonga dia teko dia vavany nefa zay aloha mitady solution zany zao ny hitako fa mety raha amin'ny 7 match manomboka amin'ny 9 rendez-vous elazany aza kosa rapoleza amin'ny 9 rendez-vous zay tsy tonga eo tsy manao match mazava mizao sa tsy mazava aza atao azany kosa rapoleza aza atao azany izy ka inarany hevitrareo misy hevitra campagne be ohatrany io mbola vao makafoka le amin'ny vendredi olive dia tsy anao tonga amin'ny 9 matany fa zao tena mba tongavako hita aminao poleza hitanao ny olana efa ho avy fa sa tena ohatrany maika be mba ameo ana le licence ako rapoleza aloha ngala iala tsy ala fa mba misy ilaiko amin'ny asako le izy raison professionnel mazava atonao zany hoe misy kitranay koa zany ao amin'le orinasa isan'ny lahy ilainao anatin'le dossier le licence azonao mba omena avy tena marina mavy avery koa ne fa ilainao anaty dossier fotsiny ilainao anaty dossier ny asany licence ny mpanao baolina sady miangy enjana be première division aloha mbola tsy nahita ohatry zany ndray zany izy ka sady nia licence première division mihitsiny tira mihitsy fa tsy maintsy zany tonga dia lany azonao le kosa amle asa tsy azoko mihitsy le tiany lalazaina zay avanainao zany hoe ilainao amin'ny dossier amin'ny asa ny licence ny mpanao baolina licence peut-être licence tsy hitanao nga dia iletsaka itsika tsika zany zay ala fa avy le olana raha polesa hitanao le tsy ambadika tsika tsy amle orinasa le vaovao io ohatrany ahoana zay fitakina licence zay le soratra angeza be nga tsy vakinao kosa e tady piasa ato olona efa manana licence c'est moi polesa manana licence isako sao ty sezanao lefaso ihany fatatsonga le polesa fantatro raha olona ray club no tsy fampianatra dia aloha tsisy ny club zay aloha tena lazany dia marina mihitsy zay polesa io licence atakeny orinasa io tsy le licence fanaovam-baolina ty fa inona kosa zany io diplôme azo mpianatra io
mpianatra any am-pianarana any. Any any carte d'identité scolaire rapolesy a carte d'identité scolaire fa ty licence première division. Ka zay no mahatonga amin'ny teny anao hoe ny club tsy club raha tsy mifampianatra ny ao anaty club ka ampianatra anao azy ao dia enoy ny ankizy a any amin'ny kilasy any ambany any afaka CPE Ananako iny afaka BEPC fa isakely ateo taloha nisy ny atao hoe pré-bac afaka pré-bac efa tsy hitako zany afaka bac afaka licence afaka maîtrise afaka doctorat ingénierat sy ny sisa diplôme zany fa tsy le licence mpanao baolina letsy mazava ary reto anino reto bande reto aka licence dolo reto ndany ela manazava am'le rony nanazava am'zava jato izy teo afaka CP BPC de tsy ako tsonotony pré-bac taloha bac de licence efa mpitana rano zany baccalauréat oh za tonga de mijanono tonga de ameko an'io zany de exclipation ina mo volaza azy président fanazavana fanazavana mety président soko be tokoa anao fa meo anay le licence ako aloha dana azava am'zala le izy zay le izy azonao tsara le izy zao le zala zao le cause amin'ny président teo le izy ony a tsy le licence le fanaovam-baolina fa diplôme ony io ka da manana CEP ony ianao a de zay anao zany minime manana BPC anao zany a de iny anao junior manana bac anao a de senior ada ohatry anao zany manana licence a efa ohatry catégorie anao zany zay zany de ohatrany de cause ny rapiresy teo sahoana rapiresy aloha azavako azy février na rariva amy roa février neto rariva amy roa tsy vita an'le manao baolina any izy ty fa anao mianatra ihany ko ekenareo ok pitaja ato tsy mamaly tena hoe ekenareo Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 avril. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collègues de Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Non appuyez milaza aminao fa préméisation. Qu'est-ce que le préméisation? C'est le ramorafony na tsiro akoho Akoho inona? akoho tamatrano angamba. Aiza akoho? Ça c'est le nouveauté goûter premier. Atovo milay. Mapodiny very io. Sarole milay tiatofo milay. Hitanao teo torake natolotra Mirimage.